zany amin'ny lalao zay zany misoma fa ivoaka ho antsika rapitsy kosa ny gazety Iso laharana 700 ireo zava-tsoa sy torohevitra maro samihafa fazavetin'ny gazety Iso indrindra ary no arantsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famizahana. Ladana fa 700 araka izany no hitanao amin'ny gazety Iso manomboka rahampitso, ary satria efa hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ririnitsika afaka andro vitsivitsy dia mazava ho azy fa lamody mifanaraka ho an'izany ho an'ny andriambavilanitra no entin'ny gazety Iso amintsika dia tsy ninona izany fa ny lamodin'ny trench. Eo amin'ny resaka fahasalamana kosa indray dia ampahafantarin'ny gazety Iso amintsika ireo antony 10 mahatonga ny homamiadana. Eo amin'izay resaka fahasalamana izay ihany dia fanontaniana no apetraky ny gazety Iso amintsika izay araham-baliny mazava ho azy ao amin'ny pejy 7 no hoe maninona isika no mihintsitrinitra rehefa mifoha vao maraina. Raha tia fantatra an'izay ianao dia evakio ny gazety Iso. Eo amin'ny resaka fikojakojana ny atsara-tarehy kosa indray dia torohevitra no atoron'ny gazety Iso amintsika fampiasana ny tamtam na ny curcuma. Akoatra izay rehetra izay dia misy ihany koa ny lahatsoratra samihafa hoentin'ny gazety amintsika toy ny hoe inona ny atao mba ahafahana mitsitsy ny lasantsy. Akoatra ireo rehetra ireo dia mbola marobe ny lahatsoratra entin'ny gazety Iso amintsika ao anatin'ity laharana fa 700 ivoaka manomboka rahampitso ity. Ka zadonona ary-ny maka ny anjara gazetinao Iso dia ny rapitso ao anaty gazety Midi Madagasikara. Tapitra ny vaovao zao alina izao isoriny sika tany tokatrano na tranjery hatramin'ny farany. Mamy fotoana ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra ma TV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.